Salama daholy a oso lamboarina kely ty fa inebla ya tsika tsy de miandry ela loatra moa zany fa le olona ho an'ny olona any Madagasikara koa tsy maintsy mijery hoe inona ny zavatra ho resahantsika androany. Ny resahantsika androany zany a dia misy zavatra anankiroa, misy anankitelo zany e. Ny anankiray a dia mahakasika an'le publication zay nahatonga message be da be taty amiko. Ny anankiray faharoa dia ny mahakasika ny inona moa ty izy, le soucin'le olona hoe le feo mandeha hoe raha leo coup d'état raha coup d'état de sao de zao. Ary ny fahatelo dia mahakasika an'le hoe inona ny zavatra ho ataon'ny Rajoelina zao au jour d'aujourd'hui là maintenant. Iza daholo ny olona niona taminy androany. Bon, voalohany zany a mahakasika ny be da be anareo no nandefa message satria misy publication nataony rahalahy Pactol zany a. D'ailleurs nandefasany an'le izy ihany koa za hoe manam-pikasana hisambotra olona efatra diaspora i Rajoelina dia hoentina amin'ny avion ho an'i Madagasikara. Iny aloha no azavaiko voalohany, alatsiny me kely am'le izy. Mampalahelo izy satria be da be ny olona matahotra zany a hoe ahoana zany azoko tsara le aiainareo hoe ny aiainareo zany a de hoe raha ohatra ka misy tokoa zany a dia ho tapimbava tanteraka ny tolona zany ny vahoaka malagasy fa dia zay tiany zareo atao satria sady mamafa compte zany zareo zao no maninona koa moa ty izy tadiavina hoe sakasakana daholo zany liberté d'expression any a Madagasikara, na de izy efa mialaina io aza. Ka ny azavaiko anareo de zao, zahay aty a France aloha zany a de azavaiko anareo raha olona ataotsika hoe olona efatra, iza reny olona efatra mety hoany zay sy faniry aloha zany sura fa tafiditra anatin'izany. Fa ny olona sasany zany est-ce que ce sera Cynthia ou Marco sa i Joachim an La Réunion sa i Fleury Rakotomalala tsy fantatro fa efatra zany nataony. De ho azavaiko anareo tsirairay ny statut-n'ireo olona reo. Voalohany zay sy faniry soa de manana ny statut na réfugié politique. Ny réfugié politique zany de fanazava faniry soa lava be misy hoe protégé zany au niveau mondial, manana protection internationale zany satria misy nation hoe accord de Genève izay mametraka miaro anay zany mbola azosika lazaina za hoe mbola ambony ny fiarovan'ny frantsay ny olona manana nationalité française, ny fiarovany ny olona manana statut de réfugié politique. Zay zany mazava tsara. Zay ny anay sy faniry soa. Resaka ny Cynthia sy Marco ndray sika. Cynthia sy Marco dia manana nationalité, ce sont citoyens français reny, manana nationalité française i Cynthia, Marco koa ohatra zany. Joachim koa ohatra zany, Joachim Chatelard
Mana nationalité reo. Donc ny olona mana nationalité koa dia azavaiko anareo am'izay hoe possible ve ny afahany zareo anao zavatra ohatry zany. Dia ohatr'izay ihany koa Fleury Kotomalala manana protection koa izy. Ny azy moa statut tsy de fantako tsara zany en détail. Fa en tout cas, ici c'est la France. C'est pas petit pays ohatran'ny hoe Guinée-Bissau na autre pays d'Afrique hein. Fa c'est la France. Ny aty amin'ny pays français amin'ny état français zany sécurité zany tena vaindohan-draharaha. D'ailleurs au moment le message mitotona amiko androany début de l'après-midi teo, zahay amin'io mbola ao anatin'ny fivoriana tsara mihitsy, de eo de tonga dia nampitaiko amin'ny tompon'andraikitra ao ministère-ny intérieur miafatra. Mandrapatonga ko aty an-trano de efa feno gendarmerie manao patrouille isaky ny adiny ray ny amin'ny tanànanay. Azonareo am'izany ve le resaka hoe sécurité sy ny fluidité ny communication aty a France. Ny ilazako anareo zany de hoe tena fampiororona zany, zay misy ny voalazany le responsable ministère de l'intérieur hoe tena considéré comme terrorisme ozy zany raha izany misy aty raha ataony zareo aty. De tandremo fa ny terroriste dia azo ny fanjakana frantsay atakena sur place tsara. Zay no tonga ny Ben Laden midéclaré zareo hoe terroriste Ben Laden de ny atakeny tao a Afghanistan. Terrorisme ozy izy ny filazana an'izany satria kidnapping ozy izy zany no ataony zareo. De ny olona manao kidnapping aty andafy de mitovy amin'ny olona manao trafic de drogue dur, mitovy amin'ny olona manao trafic d'armes. Dia azo enjena manerana an'izao tontolo zao. Ka hoy aho hoe raha ny amiko manokana, raha izay ny anavitra ny vahoaka malagasy androany hoe ny fanaovany zareo amiko, dia ataovy androany alina zany zavatra zany de vita tanteraka ny tolona. Vita tanteraka io tolona io raha vao ataony zareo amiko zany androany alina. Zany hoe je n'ai plus rien à perdre. Be da be zavatra efa hitako tamin'ny fiainana, ary matoa za milutter masa manao be da be ny namako miteny hoe tena masa mitarika mihitsy ianao manao ino moa filazany zareo anazy mandeha au front mihitsy. Oui, c'est un choix, c'est un choix pour le patriotisme. Raha ohatra ka isambotra anao kidnapping anay ny solution nareo ry Rajoelina, dia ataovy androany alina tompoko, fa omeko 24 heures anao dia tonga de voasambotra anao raha tsy maty amin'ny tifiriny GIGN na ny ohatry zany. Satria mpanao kidnapping anao zany international. Zay ambarako anareo tsara, zavaiko anareo tsara hoe za zany voalohany sady tsy matahotra an'izany no zavatra presque impossible ny anaovana an'izany ety a France. Presque impossible. France ane c'est pas comme Madagascar hoe manao kidnapping olo de mandehandeha comme ça. Jereo ny Senzala le mpanao trafic na drogue dure iny nandositra jusqu'à trany any am pays de l'Est, fa tratra ny zala foana iny rehefa avy eo.
indrindra fa i Rajoelina ane de nationalité française olona mana nationalité français manao an'izany aty amin'ny sol français dia ho raisi-potsiny izy. D'ailleurs na sérieux na sérieuse ny menace nataony zareo amin'iny publication iny a dia efa transmis any amin'ny ministère de l'intérieur zany a ny fitarainanay mahakasika an'iny zay raha teo koa nametraka main courante any amin'ny gendarmerie satria zay ny conseil zareo. Donc misy dossier ny Rajoelina zany a déjà koa aty amin'ny tany frantsay de nationalité française Rajoelina. Dia azo ambarako anareo zany fa zavatra impossible ny tokony hisy an'izany fa raha manao an'izany izy dia manao kidnapping, dia raha manao kidnapping izy a dia fantany ny zavatra anjo azy. Fa ny tena satroko zany a dia ataony zareo amiko zany a androany alina dia au moins zarery zany a ny ataovany an'izay de libéré ny vahoaka malagasy manontolo. So de mieritreretinareo hoe amresaka fotsiny lery non ny zanako efa lehibe daholo a voilà ary fantatry ny familliko tsara mihitsy a ny mokondohako am'izany. Politika ataony zareo a entina andemena ny lohan'ny olona rehetra pitarika io fa nareo a aza matahotra an'io fa sy Rajoelina efa mipipia kloty am'izao io no mbola anana force anao nininina. Ny olona alefa ny rapiso ara mandeha anao meeting apena omena vola 10 000 ariary par tety satria olona tsy maresy lahatra olona tsony ka indrindra hoe mbola afaka anao hitady problème hafa koa izy. Zay fotsiny aloha teneniko anareo ny amina zay fa azadino fa raha vitanao zany de vita ianao, vita koa ianao aloha ray zay fa ny namako sy ny réseauko sy ny familliko rehetra de minoa marimarina fa tsy amela ny fianakavianao ihany koa raha vao manao an'izany amiko, raha vao manao an'izany aminay. Za efa ny discuter hein. Quelles sont les mesures à prendre? Voilà. Izahay zany dia on persiste et signe. Miala Rajoelina. Namono olona ianao. Miandry anao any cour pénal international. Tsy maintsy sotorina ianao. Satria namono olona. Dia miantsony le général ho nomevany premier ministre rehefa aveo a nandroany na rapitso amarahala ianareo tsy anareo ny responsable moa tam'le famonona fa i Rajoelina sy le ministre ny gendarmerie, ministre ny défense ary ny ministre ny police zay efa ny limogène reo zany a no miaraka autorianay a any amin'ny cour pénal international satria namono ny vahoaka malagasy. Ka ianao raha lahy ho tendreny premier ministre Atsoatsy efa fantatro anay hoe izy ianao fantatro fa zany hoe amin'ny etika ananako dia tsy afaka milaza an'izany eto hoe iza no tendren'ny premier ministre. Ianao ho tendreny io zany a dia mieritrereta tsara, eritrereta tsara aloha. Fa ny tolona ty zany a de tsy mijanona ty ary tsy maintsy miala Rajoelina zay vao mijanona ty. Mazava angamba no makasika an'iny. Manaraka an'izay a
Zafady fa lasa mihetsiketsika le téléphone fa misy miantso. Manaraka an'izay a de hoe be da be zany a le miteny hoe ny campagne de communication ataony zareo moa zany de hoe tsy mila coup d'état. Voalohany a tsy Rajoelina mihitsy ny tokony hiteny an'izany satria coup d'état nataony tamin'ny 2009 raha izay. Fa izahay tsy hanao coup d'état ohatrany ataony Rajoelina reny, tsy coup d'état no ataonay. Fa mialy ianao a dia ny régime manaraka eo a reconnu par la communauté internationale. Tsy misy financement ho tapaka zany eo. Za de miteninareo an'izany. Naninona nitetsy a Gabon? Resaka état de santé ny président satria hypertendu le rangaha voana AVC. Nalefa ny zala, rehefa lasa izy, nanao feuille de route mazava izy, tant 19 mois, vita le bol. Tsy nisy mikondane ny communauté internationale na raha satria nafantatra tsara ny situation. Ny communauté internationale amintsika miteny zao de mahafantatra tsara amin'ny situation fa mettre en danger ny firenena i Rajoelina. Mbola pire noho ny état de santé. Raha misy état de santé tokony ho constatena zany de ny état de santé psychique. Donc nareo zay miahiahy hoe andairan le tsa hoe karaha so de coup d'état ndray de ibombany eo, so de coup d'état ndray de tapaka ny financement. Voalohany sady tsy ibomba zany nipetraka eo raha mialy Rajoelina no tsy misy financement ho tapaka. Fantatrareo moa am'izao fotoana zao fa efa tapaka ny financement ny bailleur de fonds à Madagascar depuis un mois depuis un mois satria noho le resaka corruption dia mbola mafy koa zany nazo sika androany satria tapaka koa ny AGOA androany. Ny AGOA zany de au moins misy 200 000 personnes zany ouvert asa ao Antananarivo. Inona ny antony? So de iteny koa noho le grève non? Ny resaka mauvaise gouvernance mahatonga any Madagascar tsy éligible tamin'ny AGOA tompoko. Mauvaise gouvernance ataony Rajoelina sy ny corruption. Zay natonga ny AGOA. Nanao zareo hoe mettre sur la balance ny resaka hoe ressources minières zany hoe base tuliare. C'est pas comme ça. Ny gouvernement mondial surtout ny américaine tsy fonctionner hoe en fonction le hoe satria menao proposition izy hoe ahoana omena en'le resaka fitrandrahana fasimainty ianao fa terra rare ianareo fa omeonao AGOA zay. C'est pas un échange. Critère ny jerevana, critère ary tsy olona manao ny sélection io fa intelligence artificielle daholo. Ampidiriny zareo daholo fotsiny donné pour Madagascar. De une fois zany ianao hoe tsy mahafeno ny fepetra dia paf milasaka ny sazy éliminer Madagascar. Ampafantarina antsika malagasy zany satria averiveriny amin'ny communication diso eo indray sika zany hoe noho ny grève de tsy azo ny AGOA etc. Fa voalohany efa un mois ny hidiny robinet ny Madagascar nitenena ny ministra ny finance teo aloha teo raha mandany zany. Je suis un ancien ministre quand même, fantatro tsara mihitsy fa efa depuis un mois zany mitapaka. De hitanareo am'izay ny similarité n'izao situation zao par rapport amin'ny situation tamin'ny 2009. Un mois alohan'ny 2009 dia tapaka ny financement ny bailleur. Ny FMI, fa ny FMI fotony tam'izay no fanambarana. Fa ty zany de un mois talohan'izao fa tapaka ny financement antsika. Tsisy nikatona ny robinet ny filazantsika azy. Zao koa nikatona koa ny AGOA, de tsy haiko inona koa no avy manaraka. Donc mila olona manova an'le système sy le concept mihitsy hoe ahoana ny gouvernance tokony apetraka mba accrédible ny fitondrana malagasy. Surtout mametraka ambony dre ambony le resaka hoe lutte contre la corruption.
misy feuille de route mazava tsara hoe reto daholo ny fepetra ao apetrakay amin'ny bonne gouvernance, amin'ny lutte contre la corruption, ny fanadiovana an'ireo corruption rehetra nisy tao amin'ny ziramasy rehetrarehetra. Raha vao tsy crédible ny gouvernement sy ny gouvernant ny dirigeant mipetraka eo sy ny système mapetrana dia mazava ho azy fa mbola hitombo zany fahatapahany AGOA sy zany resaka fidiny robinet zany. Zay zany ny ambarako anareo ka tsy ny anjaratsika zany zao dia mialy rajoelina dia mametraka système izay ahafahany fanjakana malagasy mahazo ny confiance n'ireo partenaires techniques et financiers. Be da be ny zavatra tsy maintsy amboarina am'zany, ao ny rafitra, ao ny resaka transparence, ao ny resaka digitalisation, ao be da be ny zavatra, ny paramètre tsy maintsy considérena am'zany mba hipetraka zay confiance ny partenaire any Madagascar zany partenaire international io na partenaire bilatéral. Zay zany ny azavaiko anareo zay zavatra zay. Ny tiako tenenina zany dia aza manay itsika pitolo fa ny tanjosika dia tsy maintsy mialy rajoelina fa efa maloto ny tanany ary apetraka ny rafitra izay ananan'ireo mpiara-miombonantoka ao Madagasikara toky fa tena iova marina ny zavamisy ao Madagasikara. Zay ihany ny zavatra azontsika atao, tsy amin'ny alalan'io vandivandy aby isan-karazany io. Tsy haiko inona koa ny zavatra nataony niaraka tamin'ny partenaire technique et financier tonga teny iavoloa androany tolakandro teo. Tsy haiko inona koa ny vandy nataony. Natao ohatra izy tratry ny dénonceko tamin'io maly hoe amitaka ny partenaire technique et financier de modin-dravany ny gouvernement fa ho hitanareo fa mbola tsay Christiane Avernio. Efa dénoncé mialoha izy zany dia tsy say intsony izy. Eo koa moa ny calcul politique ny madinidinika dia en général izy à la tête du gouvernement. Ny manaraka an'izay dia ny fagnentagnako anareo tanora be da be nareo mandefa message hoe ahoana ny coordination an'ity, ahoana anaovantsika azy etc. Makasika an'izay dia tsy maintsy mise référé amin'ny mpitaritolona any Madagasikara zahay satria zahay aty dia manao communication, manamora ny communication tena rôle anay, dia manao réflexion miaraka amin'ireo mpitarika any Madagasikara mba ametrahana ny lamina rehetra. Ny stratégie rehetra koa tsy azo tonga dia apetraka eto satria lasa anticiper zareo zany dia zao indray nataosika zany contre les stratégies. Donc tsy teny stratégie ho atao ny toyny fa arao ny page an GNZ Madagascar sy ny page an'ry Clémence, ry Lilia, ry Baba fa tsy maintsy mivoaka amin'ireo isan'alina isaky ny alohan'ny maraina ny toromarika rehetra. Izay zany ny tiako ambaranareo. Za tsy manao botolo hoe dia tsy maintsy ohatry zao fa en bref raha fitiniko zany raha resako dia io compte fake ataony nanomboka androany mako zareo, nanomboka androngatra koa nasasany teny koa le compte fake fa teo ny sitrika ohatry ny voalavo daholo aloha nanomboka anseho koa satria nizarana vola zany ny compte fake rehetra, ny mpanao compte fake rehetra. Izy io avoaboaka ny fleury ao zarana vola dia nanomboka niasa daholo indray aloha androany.
manao guerre de communication zany eritreretin'zareo nefa ny conviction le olo ny olona rehefa niporetinao ela loatra ry rajoely ka milasy iny rehefa avy eo a dia ohatra ny olona voana hypertension tsy nihinana fanafody tonga de voany AVC tapaka lalandra zay no mavoany zay no mahatonga an'izao situation zao tsy voagere ntsony satria taiza teto ity ny tolona izay niparitaka au niveau mondial indrindra ny pays rehetra zay misy gasy nietsika daholo ankoatran'le district sy ny région rehetra nietsika daholo Tananarivo zany a ny stratégie ny andro io de hoe ametraka zany izy a premier ministre miaramila dia ho antsovatsovany daholo zay personnalité mamamambana seza rehetrarehetra vonona madika ny tolona dia everiny reny olona reny am'izay zany no ampiasainy amono an'le afo rehefa avy eo ça marche pas mitohy ny tolona tsy maintsy miala rajoelina mba mieritreritra avy anao hoe ahoana ny mbola afahanao igouverner pays anankiray 80% ny olona ao amin'ny azy efa manomboka miinsulter anao manomboka manompa mihitsy na tamy 91 tsy vonompa ohatra no vonompa mahazo anao zao mihitsy ny président PSONA Didier Ratsiraka tamy 2002 tsy vonompa ohatra an'izao Didier Ratsiraka tamy 2009 tsy vonompa ohatra an'izao loatra ny Filoha Ravalomanana fa ny anao zany a dia voaompa au niveau international ary no commissaire de la Nations Unies misy a no miteny hoe mampiasa arme disproportionnée ianao mamono ny olona zay mitaky ny zony ara-dalàna satria inona ny antony ny poretinareo loatra le olona zay olona rehetra de natao hoe gagazo teo gagazo teo gagazo zao ianareo ho gagazo anareo zao ho gagazo anareo afaka kelikely de nzao ianareo zay nanao corruption rehetrarehetra ka nanao ny adalàna rehetra io dia ho gagazo anareo sady ho alainy fanjakana ny zavatra azonareo tamy corruption averina amy fanjakana tsy maintsy ho gagazo anareo satria le gagazo nampitahorinareo olona iny ho averina aminareo iny zay mahatonga anay tsy miditra am'le hoe aleo izy hijanona eo ihany atao inona moa ty izy convention du 31 octobre convention de panorama de hoe izy zany atao président symbolique de asina premier ministre comme Guy Willy Razanamasi plein pouvoir non tsy olona ohatra ny Rajoelina no ampitovinareo amin'ny ray aman-dreny Didier Ratsiraka quand même mba jereo ane ny ampitovintsika an'le izy olona ohatra ny Rajoelina zay jolam-boto manao loam-boto ve no ampitovintsika any amiral Didier Ratsiraka zay manana patriotisme ary manana intelligence tena très intelligent anisan'ny malagasy manana intelligence grave be ny raika ty mandiso calcul resaky mihetsika mettre en danger oa io ny firenetsika il est en train de mettre en danger notre pays non seulement mettre en danger ny firenetsika izy en matière na gouvernance et gestion fa mettre en danger ny firenetsika koa izy en terme na sécurité sy ny trafic isan-karazany
be da be ny zavatra efa nipublieko talohan'izao fa ny olona moa zany tsy de naharaka tsara an'le izy. Zay zany mahatonga ana miteny amitsika hoe tohizatsika ny tolona, tsy miala eo sika raha tsy miala rajoelina, surtout ianareo tanora. Ianareo tanora, ny hoavinareo any mahatonga anay mbola miady mafy zao. Ny hoavinareo zay mahatonga anay a miady mafy ankehitriny. Tsy tantaraiko eto ny bêtise rehetra nataony Rajoelina sy ny firongony, efa fantatsika daholo reny. Fa ny hoavy raha ohatra ka mbola Rajoelina ny manohy mitondra eo, fantany tsara fa tsy ho eo tsony izy. Zany hoe mbola omentsika fotoana lavalava izy zany a ahafahany mangalatra ny rehetra zay zavatra angalariny eo. Dimy no maromariny ianareo fa ho lafo amingadiny Madagasikara. Ho lafo amingadiny Madagasikara. Fa be da be nefa namidiny amreo nosy reo e. Fantatra daholo hoe aizany nanafenany ny vola. Aizany nanafenany ny vola nangalariny tamin'ny namarotany an'ireo nosy reo. Fantatra koa hoe aiza daholo ny bien immobilier ny vidiny Rajoelina tamin'ny vola alatra. Fantatra daholo zany. Tsy avelantsika maimaina ohatran'izao. Tsy maintsy miverina amin'ny vahoaka malagasy zany a mirenflouer ny caisse de l'État zany zavatra nalainy tamin'ny alatra zany. Aza matahotra anareo fa misy indray ny instrument juridique zay ahafahantsika mamerina an'ireo. Tsy adalana eny mipetraka taty nandritra ny 9 taona zay, 7 taona. Miezaka mihitsy zany hoe tsy maintsy fantarina daholo inona sy inona daholo ny zavatra ataon'le zalaty. Fantatra hatramin'ny réseau eto, hatramin'ny parrain eto, ny réseau ny any Dubai fantatra daholo. Ny magoy rehetrarehetra nataony zareo tsy mbola hiteny aloha satria lasa mamoaka an'le izy mialoha fa sika nefa zany olona anao combat zany tsy atory mialoha ny teknika hoe za ve amely mahosisa any amely diakojoky, tsy omena ny adversaire, misy hoe zao ny intention. Donc ambarako zany fa mitohy ny tolona ary tsy maintsy miala Rajoelina zay vao mijanona io tolona io. Zay angamba ny fanazavana mikasika an'igny dia mahazo matoko mandrivony vatso zany ianareo zay namako havako fa tsy misy an'izany andairany menasy ny Rajoelina zany ny aty, ary vonona ihany koa anao combat ninona zavatra ataony. Dia misaotra betsaka antsika rehetra, dia rapitsy ny fotoana. Misaotra betsaka tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.